mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa malala tratra ity sabotsy fahavalo ny volana jona ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filantsaramasina rakaliokalioka toko faraika amby roapolo lioka toko faraika amby roapolo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo lioka toko faraika amby roapolo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy avako. Raha tsy mbola tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy ka hanentsika ary hanolotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako dia ho tonga vavolombelona aminareo izany koa aoreno ao am-ponareo ny tsy hihevitra raha teo izay havalinareo fa izao no hanome anareo vava sy saina izay tsy ho azon'ny fahavalinareo rehetra valiana na resena ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana manjakaiza ianareo koa ny sasany aminareo dia ho vonoiny ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako nefa tsy hisy ho very na dia singa ambony iray eo amin'ny lohanareo aza amin'ny faharetanareo no ahatanareo ny ainareo. Ray masina manao masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Omaly rehefa malala fahafitony volana jona eny hatramin'ny valon'ny volana jona tahak'izao raha moa izany dia nahatsiaro vanim-potoana manokana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana sy teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao isika tsy dia firesaky ny olona loatra satria efa eninjato taona lasa dimanjato taona lasa fa andeha no tompo maso kely an'izay tantara izay isika rehefa malala ao anatin'izao fanazavana ny mofinaina momba ny fanenjehana momba ny faharetan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny finoana izao. Teto ambonin'ny tany tamin'ny taonjato faha dimy ambin'ny folo dia ny roborobo-be ny ataontsika hoe navigation maritime na ny fivezivezena an-dranomasina. Talohan'ny taonjato ataontsika hoe manomboka ny amin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo fahaefatra ambin'ny folo eo moa izany indrindra faha dimy ambin'ny folo dia firenena roa no tena tompon-daka tamin'ny fivezivezena an-dranomasina teto ambonin'ny tany dia ny Portugais sy ny Espaniola. Izao izany no tena azo lazaina hoe ny feny ranomasina amin'izany taonjato faha dimy ambin'ny folo izany. Io moa vokatry ny fahitan'ny olona koa ny boussole satria rehefa hitan'ny olona mitondra vahana ny boussole dia afaka ny vezivezy an-dranomasina. Talohan'ny boussole mantsy dia saika ny kintana no jeren'ny olona ary rehefa ny kintana no jerena dia indraindray tsy tena azo antoka ny fivezivezena an-dranomasina na azo antoka ihany fa rehefa tako ny rahona ao anatin'ny cyclone ohatrany dia mety very eny ambony ranomasina ihany na tsy sanandeha lavitra ny olona talohana ahitana ny boussole. Fa rehefa hitan'ny olona ny boussole na ny fitondra vahana dia nanampy be ny fivezivezena an-dranomasina io. Dia tamin'ny taonjato faha dimy ambin'ny folo dia firenena anankiroa no tompon-daka tamin'ny fivezivezena an-dranomasina ka ny fe mihitsy izao tontolo izao dia ny Portugais sy ny Espaniola. Mifanila nefa ireo tany ireo raha ohatra ka mijery ny zaritany isika dia mifanila be ireo firenena ireo ny Espaniola sy ny Portugais dia tsy voatery hifankahazo akory izy ireo na dia hoe samy mbola tany kristianina raha mbola tsy nisy raha teo ny vahana protestanta tamin'ny taonjato faha dimy ambin'ny folo izany fa vahana iray ihany no teto ambonin'ny tany ankoatran'ny orthodoxe sy ny orthodoxe moa tany antsinanana Eropa fa dia fiangonana tokana ihany dia samy kristianina izany ireo firenena ireo saingy tsy nifankahazo izy ireo tsy nifankahazo fa niady an'izao tontolo izao izany dia tamin'ny fito jona efatra amby sivifolo sy efajato sy arivo efatra amby sivifolo sy efajato sy arivo roa taona taoriana nahitany Christophe Colomb ny Amerika izany dia nanapa-kevitra izao tontolo izao fa zaraina roa ihany izao tontolo izao ny zara roa ihany izao tontolo izao ny ampahany anankiray lasan'ny Portugais ary ny ampahany anankiray ho lasan'ny Espaniola. Zay zany izao izany no mizara n'izao tontolo izao ohatra ny fizara mofo ny tapany ilany dia an'ny Portugais ary ny tapany ilany an'ny Espaniola. Izay nanomboka tamin'ny découverte nahitana ny Amerika moa izany tamin'ny roa amby sivifolo sy efajato sy arivo
ary dia raha mijery ny tantarantsika dia nasiana tsipika tam'izany mbola tsy tena lasa lavitra ataontsika hoe meridy fa nanomboka tamin'ny jerena fotsiny tsipika tsy hita maso raha am'izao andro antsika zao izy de eo amin'ny 36 degré 37 minutes zay lay méridien io lay tsipika tsy hita maso io zany fa tam'izany fotoana zany tsy nisy tsipika hita maso fa nalaina fotsiny tombatombana dia misy nosy zay antsoina hoe cap vert zay somary eo am'ilay tendrony kely ny Afrika iny nosy kely io zany dia miala 70 sy 700 sy arivo kilometatra miala amin'ny nosy antsoina hoe cap vert io lay tsipika lava be miainga avy any amin'ny tendro tany atsimo tonga aty amin'ny tendro tany avaratra de misy tsipika tsy hita maso izay mampizaraka zara roa an'izao tontolo zao ka ny ilany andrefana dia an'ny Espagnola ary ny ilany antsinanana amin'ny tsipika tsy hita maso io izay hotsika hoe eo amin'ny 700 sy arivo 700 sy arivo kilometatra miala ny cap vert na 46 degré 37 minutes ankehitriny ny andrefana an'ny Espagnola ary ny antsinanana dia an'ny Portugais ny akon'izany de mazava ho azy dia zay nahatonga ny hoe tany ny Amerika ray manontolo iny zany tao anatin'ilay tsipika akoatra ny Brezila dia satria teo amin'ny Brezila teo mihitsy lay tsipika tsy hita maso moa zany fa jerena amin'ny saritany de Brezila mbola lasan'ny Portugais zay mahatonga amin'ny Brezila miteny Portugais fa ny firenena hafa kosa aty andrefan'ilay tsipika zany dia ny teny Espagnola ny Meksikana ny Paraguay sy ny sisa aty midina aty Argentine zany hoe iny tsipika iny andrefan'ilay tsipika iny dia lasan'ny Espagnola zay mahatonga ny hoe miteny Espagnola lay firenena rehetra iny ary dia saika kolotsaina Espagnola no mibahana amin'iny Amerika iny fa ny aty antsinanan'ilay tsipika kosa manomboka eo amin'ny Brezila zany mandeha mankaty amin'ny antsinanana dia zay lasan'ny Portugais ary io dia mivoaka mihitsy aho toy ny bulle zany hoe bulle zany dia amin'ny fiangonana dia zavatra tsy azo vany zany zavatra tena tahaky ny lalàna mihitsy zany ary dia io tena tsodranony papa mihitsy ny papa Alexandra fahaenina no nitsodranany hoe tsofina rano nareo Espagnola aka ny arena hitory ny filazantsara amin'iny faritra misy anareo iny ary ny aty antsinanana kosa de ho an'ny Portugais Madagasikara zany mazava ho azy aty antsinanana Madagasikara zany aty antsinanana ny ranomasimbe indiana ray manontolo amin'ny ranomasimbe ataontsika hoe Atlantika dia mbola ao anatiny ny Portugais ary dia Madagasikara zany aty antsinanana mazava ho azy zay nahatonga ny hoe Madagasikara dia nanjary nisy Portugais tonga taty mazava ho azy fantatsika ny tantaran'ny Diego Suarez ohatra nahitany Diego Diaz any Madagasikara ty amin'ny taona 500 sy nandalovan'ny Fernando Suarez teto ny taona 900 ka nahatonga ny natao hoe Diego Suarez ny anaran'io toeran'io satria Portugais no heverina ho nahita Madagasikara voalohany Europeanina moa zany na miverina hoe nahita tsy Madagasikara ihany fa na Maurice na La Réunion de samy tao anatin'ny mbola any Portugais zay mahatonga ny hoe nandositra nakaty nahatonga ny tantarantsika haitsika ny tantara momba an'ireo ataontsika hoe reo karazana olona maro isan-karazany avy any Portugal tantaran'ireo mpandositra avy any Israel ireo karazana fikambanana maro zay nonona teto Madagasikara avy amin'ny tantaran'ilay ataontsika hoe les Templiers nandositra araky ny fahita hoe nandositra avy any Portugal nisy nakaty Madagasikara sy ny sisa rehetra misy fikarohana betsaka moa zay voaingana hitantsika zany hoe nandalo teto les Templiers izay Templiers avy any Portugal satria nandalo teto zany reo firenena reo ary tsy hoe Diego Diaz na ry Fernando Suarez ihany ny teto fantsy tokony andronana mahatatana ny fiangonana resahantsika dia misy pretra Portugais tonga voalohany teto de pretra Portugais tsy ny pretra frantsay akory ny tonga voalohany teto tsy ny pretra tsy ny missionnaire protestante akory ny voalohany tonga teto fa pretra Portugais ny tonga voalohany teto aty amin'ny taona 720 sy 500 aty ny tonga ny ainga avy any Mozambique izy
satria tena mbola portugais daholo zany atsinana ray manontolo iny dia niainga avy any Mozambique io pretra io dia nigadona raha tsy diso tany Analalava tany hoany izy no nigadona dia zany hoe nifaritra andrefana iny zany no nigadona ity pretra zay natao hoe Juan de Saint Thomas ity. Misy boky zay nivoaka tany amy taona 3 mbola voatahiry ao amin'ny raha tsy diso ao amin'ny parc botanika Tsimbazaza. Lohatenin'ilay boky de hoe histoire de la révolte des musulmans de Madagascar contre les portugais et martyrs révérend père Juan de Saint Thomas zay nosoratana portugais izy io dia any amy taona 3 Faria Isouza sy Cardiso Jojena noratra an'ilay boky dia boky efa tranainy fa mitantara ny naminona namisavina ono zay eo anatin'ilay boky io ny namisavina any Juan de Saint Thomas lay révérend maty teto zany izy niainga avy any portugais niainga izy mpamakiray voalohany zany zay tsy tokony ho adinono ny kristianina hoe portugais ny voalohany namakilay teto ary nitory ny filazany tsara tamy malagasy tao Analalava fa falazavana dia satria moa iny faritra andrefana iny de mbola nisy tany nisy silambetsaka tam'zany fotoana zany dia maty taty zany io mpanompon'Andriamanitra io tamy taona 720 fa izay toy ny tantara tsara matakatsika dia tantaram-piangona moa zany manamarika an'ilay 7 jolay sy 9 jolay tsika dia tsara ny tsy anadinoana ny tantara tahak'izany fa aty aoriana moa zany rehefa nitranga ny firenen-kafa satria 100 taona teoriana io na mahery fotsiny tsy ampy 100 taona 30 taona 20 taona teoriana dia nanomboka nitraka ny feny ranomasina koa ny britanika ny hollandais ary ny indrindrindrindra ny frantsay nanomboka ny feny ranomasina fa hoe nahoana moa ny portugais sy ny espagnol ihany afaka ny feny ranomasina tsy nivezivezy teto am'izao tontolo zao dia afaka nivezivezy teto amboniny ranomasina koa ny hollandais indrindrindrindra ny hollandais zany zay isan'ny tena namiratra tamy fivezivezena ranomasina dia ny britanika zay nosy raha teo dia ny anglisy zany ary ny frantsay raha nefa de zao nisy le traité de Tordesillas io traité de Tordesillas io zany izay efa tenin'ny papa tsodran'ny papa tsy azo tsoahany zany dia efa nizara zao tontolo zao ny fizara mofo mamy hoe nila ny any portugais nila ny espagnol dia François premier zany François premier zany tsy nanaiky an'io nanomboka tsy nanaiky an'io ahoana moa zay ko nge mba kristianina zay ahoana no hoe ho an'ny espagnol sy ny portugais any zao tontolo zao fa angamba ny aso zany milamila mba mieritreritra an'izany hoe ahoana moa inona zany mba anjara anay tatak'izay le sary dia ny papa Clément 8 angamba ny zay raha tsy diso dia nanazava resaka tamin'ny François premier zany de nalefahana lay bulle ka nanao hoe io ange ho an'ny tany fantatra ihany fa ny tsy fantatra dia tsofina rano nareo mandehana afaka mivezivezy somary natezitra ny espagnol sy ny portugais any io hoe ahoana moa zay nge fa voatsodrano anay izao tontolo zao dia frantsay zany tsy nanaiky an'io satria nahoana moa samy kristianina sika ho an'ny espagnol ho an'ny hollandais zany sy ny britanika teoriana dia tsy nanaiky an'io traité io izy mazava ho azy aty ambadiky ny aty amy taonjato fahinambiny folo tsika zao dia tsy anaiky an'io mihitsy ny britanika sy ny espagnol sy ny hollandais satria zao tany protestanta de tsy nanaiky an'io traité de Tordesillas io izy nay zao tontolo zao mihitsy ny tena ho fantatra fa anvena kely tantaran'ny frantsay isika sy tantaran'ny fiangonana dia aty amy taona 20 volana jona tahaka zao 20 jona dia teraka lay departementa lehibe tao Vatican antsoina hoe propaganda fide zany de departement ohatrany hoe sampandraharaha isahana manokana ny
fanelezana ny finoana kristianina sady anorona sady hitondra ny civilisation tandrefana. Zay miteraka tamin'ny 2024 sy arivo io. Ary dia tao ambadik'io io départemental lehibe zay nandritry ny 700 taona aty amin'ny taona 1700 sy arivo vao niova endrika kely io de propaganda fide io, ary aty amin'ny taona 2024 sy 2024 aza vao ataotsika hoe nifoanana. Zany hoe 700 taona mahery zany ity départementa ny sahana ny atao hoe propaganda fide ity tao anatin'ny fiangonana katolika romana. Ary dia io propaganda fide io izay no frantsay no nitondra azy tamin'ny ankapobeny, io zany nitondra tamin'ny ankapobeny ary tondrana hoe nahoana moa no portugais sy ny espagnol ihany no mizara izao tontolo zao, dia notsofina rano ny frantsay hitantana amin'ny propaganda fide ary vokatry propaganda fide io zany dia afaka nivezivezina negana an'izao tontolo zao ny frantsay. De io antony io no mahatonga ny hoe natsangany frantsay aty amin'ny taonjato fafito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo ireo sampan-draharaha maro isan-karazany zay tao anatin'izany antsoina hoe compagnie des Indes orientales, resaka tantara moa tsika. Ary dia ary tsy tokony adinoina fa ny missionnaire kristianina amizay rehefa nakaty Madagasikara dia ny sambon'ny compagnie des Indes orientales no nitondra reo missionnaire lazariste zay nivezivezy tamin'ny faritra atsimo Madagasikara iny. Nivezivezy tamin'ny faritra atsimo Madagasikara iny dia ny compagnie des Indes orientales. No lay antony hoe ny iraky ny propaganda fide, ny pretra, ny frera zay nandeha nivezivezy tamin'ny ranomasimbe indiana sy namaky fa tonga tany Inde, tonga tany aty aoriana, tonga tany Japon aza, tonga tany Chine, Ceylan, Sri Lanka moa aty aoriana, reny dia tonga fitaingina tamin'ireny ny sambon'ny compagnie des Indes orientales no nitaingenany no nitondra reo missionnaire izay missionnaire frantsay tory ny filazantsara taty amin'ireo tany maro taty amin'ny ranomasimbe indiana na koa aza tonga tany amin'ny faritra tany Amerika koa nisy tahak'izany. Zany hoe rehefa atao indray mijery dia zay nahatonga ny hoe maninona moa ny saritany ohatr'izao, maninona moa ny fiangonana tahaka zao. Io zany tsy hoe vao tamin'ny 10 taona lasa na 100 taona lasa na 300 taona lasa fa efa 900 taona 500 taona lasa no efa nirafitra io saritany zao tontolo zao hoe maninona no ary miteny espagnol, nahoana no ary miteny portugais, nahoana no teto Madagasikara ny taloha zany portugais ny teto, fa rehefa tonga ny compagnie, rehefa tonga ny te propaganda fide sy ny compagnie des Indes orientales dia mikisaka ny portugais de niditra teto ny frantsay. Saingy ny frantsay zay tamin'ny propaganda fide sady nitondra filazantsara no nitondra ny civilisation tandrefana. Zay ny ataotsika hoe ny terme de référence amin'ny propaganda fide de sady nitoro ny filazantsara no nitondra ny civilisation tandrefana nefa miaraka koa tamin'ireo mpahory-karena arak'izany satria ny compagnie des Indes orientales dia natao akarena any amin'ny firenena zay anaovany takalo ara-bato. Io nahatonga ny olona mandrakariva miteny hoe toa ny ara-dalana ihany nge le baiboly sy le compagnie des Indes orientales tsy de tena azo jerena am'izay lafin'izay loatra aloha satria sambo anankiray ihany nge misy tam'izany dia sambon'ny compagnie des Indes orientales de io neditra tao anatin'izany moa zany ro mpitondra fivavahana dia manjary lasa voaloko niaraka am'izay ao hoe lasa niaraka tamin'ny ireo zay olona andeha hitady volamena, hitady arena sy ny tahak'izany. Fa ny tohitantara dia ho an'ny araky volantsika teo hoe ho an'ny anglisy sy ny hollandais de ry zareo tsy voafehan'ny tsy tao anatin'ny propaganda fide satria protestante izy, tsy voafehin'ny ny traité de Tordesillas satria protestante izy, ary dia io antony io no nahatonga ny anglisy indray rehefa mipotra ny aty amin'ny taonjato fa
indrindra fa 2020 zay niroborobonin'ny missiona protestanta tany fifoazam-panahy tany Angletera, dia reo olona ireo ndray zany dia mitovitovy ihany tamin'ny terme de référence na tamin'ny fomba fiasan'ny propaganda fidéale, ny fomba fiasan'ny missiona anglisy sy ny missiona hollandais. Dia miando hitoro ny filazantsara ny tany mbola maizina sady andao hitoro ny filazantsara no hitondra koa ny civilisation tandrefana zay vokatry ny noentin'ny révolution industrielle, ny fomba fiakanjo, ny fomba ny ara, ny maritrano, mozika sy ny sisa rehetra. Satria moa nalalaka be ry zareo zany izy afaka nivezivezy nakany Amerika, nakany tonga tany Azia satria tsy voafehy satria nalalaka be izy. Zay natongavany teto Madagasikara, ary mity tokony adonoina fa ny hollandais dia ny protestanta hollandais dia isan'ny mpamakilay teto Madagasikara. Mpamakilay tsy hoe tsy niaraka tamin'ny britanika akory izy fa nifanaraka tamin'ny fanakaikaiky tamin'ny fahatongavan'ny portugais tany amin'ny faritry faradofahiny. Dia mandrakariva raha moa nisy olana mihitsy tany faradofay tamin'ny fotoanandro satria miara-migadona amin'iny faritra atsimo iny zany ny sambo espagnol, ny sambo portugais sy ny sambo hollandais. Sambo hollandais zay protestanta no entiny, ny sambo portugais zay sy ny frantsay zay katolika no entiny. De tam'zany efa somary efa nanahirana ihany any amin'ny taonjato fafito ambin'ny folo tsika io zany, taonjato fafito ambin'ny folo faraparany taonjato fa enina ambin'ny folo fafito ambin'ny folo de efa nisy hollandais reto zay protestanta. Fa ny tena firoborobon'ny fitondrena filazantsara moa dia aty amin'ny taonjato fa sivy ambin'ny folo izay nahatongavan'ny protestanta britanika zay reo olona ireo ndray dia niditra avy aty amin'ny faritra aty amin'ny morontsiraka Atsinanana. Afabe ny lalan'ny fitondrena filazantsara satria raha ohatra ka miresaky tsika ny tantara dia tsy nieritrerety sy nampoizina mihitsy no hoe naninona no avy aty Atsinanana no nidiran'ny filazantsara teto Madagasikara. Tsy tao anaty zavatra tsy nampoizina mihitsy, tena zavatra mahagarazaina azo ijerena azy. Ny antony dia ny faharesen'ny Napoléon no nahatonga ny hoe lasa avy aty Atsinanana ny fidiran'ny filazantsara, nahatonga an'iny hoe Daty Tomasina. Fa raha ohatra ka ny fandehan'ny fandaminana rehetra any amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, zany hoe any amin'ny taona 5 amby sivifolo sy fitonjato sy arivo, rehefa teraka ny London Missionary Society dia nieritreretiny satria tam'izany taona 4 amby sivifolo sy vao nitsangana ny LMS dia Madagasikara no isan'ny voalohany nanaitra azy ny toy ny filazantsara ty Madagasikara. London Missionary Society zay fikambanana io tsy fiangonana fa fikambanana olona maromaro, mpandraraha, mpanan-karena maro isan-karazany, banquier, commerçant isan-karazany mpitatitra entana amin'ny sambo ohatrany. De reo olona reo no nandao tsika raha toy ny filazantsara de anangana fikambanana antsoiny hoe fikambanana London Missionary Society tao anatina olona mpiara-misakafo maraina de miaraka manao hoe andehatsika hitoro ny filazantsara. De rehefa mitsangana ilay fikambanana hotel Mission de Londres na London Missionary Society dia nisy kapitaine britanika anankiray izay anglisy anankiray zay niangavy tamin'ny LMS hoe ndana makany Madagasikara nareo. Dia io antsoiny hoe Andrew Byrne dia niteny manao hoe mandao any Madagasikara fa za nandalo tany misy olona mahafinaritra be any mandao hitoro ny filazantsara any Madagasikara. Tsy Madagasikara am'izany taonjato fa sivy ambin'ny folo zany tsy tena fantatry ny anglisy loatra akoatran'ny hoe tanànan'ny piraty, tanànan'ny fandalovan'ny piraty sy ny tahaka zany, satria tanànan'ny piraty Madagasikara indrindra iny faritra Sainte Marie sy iny amin'ny faritra avaratra Atsinanana iny. Dia tsy fantatra loatra de eny ara fa aleo jerena fa ihany fa aleo anao ankety momba Madagasikara aloha tsika vao andefa onany Madagasikara fa aleo aloha tsika andeha ho any amin'ny toerana hafa. Dia tany Tahiti sy ny manodidina moa ny voalohany sy ny Nouvelle Calédonie iny zany no amin'ny faritra iny zany no toerana zay nandefasan'ny LMS voalohany mpitoro ny filazantsara fa Madagasikara nampiandrasana.
dia faneritreritra foana izy hoe ahoana no atao ahatonga ny Madagasikara andefa hiraka ho aty Madagasikara. Espaniola zay hollandais zay ny voalohany nitendrena andinika momba Madagasikara antsoina hoe docteur Van der Kemp. Io anga io izay na koa ny LMS hoe andany ianao miatsatsa Afrika Atsimo de manaova ianao enquête momba Madagasikara hoe ahoana ny ahafahana mitoro ny filazantsara ny malagasy amin'ny anglisy io zany ny fanapahan-kevitry ny LMS. De naniraka ny docteur Van der Kemp ny anglisy ny LMS zany onona tao Afrika Atsimo hitoro ny filazantsara tamin'ireo tao Afrika Atsimo zany sady hanao enquête momba ny hitohina ny filazantsara ty Madagasikara. Ny tsy tokony adinoina dia tao Afrika Atsimo de efa nisy andevy malagasy be dia be dia nanambady metisy malagasy mihitsy aza ity docteur Van der Kemp ty any amin'ny taona 900 ano any sika zany resaka zany 5,700 5,700 na 4,700 ano any dia nanao enquête momba ny Madagasikara i Van der Kemp araka ny mission nampanirahana azy hoe ahoana ny ahafahana mitoro ny filazantsara de nanambady metisy malagasy izy izay andevy tao Afrika Atsimo de nanao enquête tao zany izy ny dikan'izany dia ny stratégie hitoriana ny filazantsara ty Madagasikara dia avy any Afrika Atsimo indray zany hoe avy any Afrika Atsimo missionnaire dia milatsaka ty Madagasikara rehefa avy eo. Zay zany ny lalana dia kanjo mo aty amin'ny raika ambin'ny folo sy valonjato sy arivo teo maty docteur Van der Kemp ty dia nandamoka lay mission ny Madagasikara nefa efa any amin'ny taona 5,700 sy fitonjato sy arivo lay efa nieritreretina andefa ora ty Madagasikara ty amin'ny taona 1,700 sy valonjato sy arivo mbola tsy tanteraka foana lay fikasana fa tao anatin'izay tsy napoizina no nahatonga any Napoléon resy rehefa resy Napoléon dia nalaina am'izay naverina ireo tany maro isan-karazany zay nalainy Napoléon taminy satria resy izy de nalaina ny tany maro isan-karazany tao anatin'izany ny ataontsika hoe ny Ile de France ny Ile de France tam'izany fotoana zany de io Maurice io zany Mauritius rehefa nomena ny Britanika ny Ile de France ka natao hoe Maurice ny anarany Mauritius dia nametraka gouvernoura tao ny Britanika. Bourbon moa tam'izany fotoana zany zay natao hoe la Réunion de mbola nijanona tamin'ny Frantsay ihany na de resy ary Napoléon fa ny Ile Maurice kosa dia lasan'ny Britanika am'izay ary efa lasan'ny Britanika ny Ile Maurice dia nametraka gouvernoura tao izy zay nantsoiny hoe Farquhar dia io Farquhar io zay écossais dia io Farquhar io zanaka pastera écossais gouvernoura tao Maurice no nandrafitra ny stratégie ahatonga ny Madagasikara ho kristianina ary dia zay natonga ny hoe avy any Maurice zany ny lalan'ny fitoriana filazantsara mijanona tao Maurice David Jones sy Thomas Bevanna zay vao nigadona ty Madagasikara avy any tsy nanana zay tsy rehetriretina mihitsy fa tao anatin'ny fotoana fohy efa taona na manana azy 3 taona 2 taona kory ary satria 9,700 vao tena tapa-kevitra hoe reto ny olona alefa any Madagasikara. Tsara ny miresaka zany satria miresaka ny fahasarotan'ny fitoriana ny filazantsara ity Luc 1:20 ity hoe ho mafy ny fitoriana ny filazantsara ho alan'ny olona ho enjehin'ny olona hitondra fangiry filiana mety hitondra zavatsarotra mahazakazany ny mpitory ny filazantsara fa hoy Jesoa manazava manao hoe amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Zavako izay hita taram-piangonana na atsiarovantsika satria fitojoana omaly valotsoana io na atsiarovana ny traité de Sias no ampahirezana anao hoe tokony hisaotra an'Andriamanitra isika kristiana na ahoana fa lalandavitra no nitiavy ny filazantsara vao tonga am'izao toerana misy atsika izao efa any amin'ny taona 7,900 ny pretra voalohany ka tonga teto Madagasikara akoatran'izay ny pretra maro efa 70 olona maty tany amin'ny atsimo tamin'ny andron'ny Lazarista tao anatin'ny fikamarana antsoina hoe Saint Vincent de Paul dia an'izay ny katolika ny protestanta de be mihitsy manomboka antondaty fa 9,000 no zany dia tokony hisaotra an'Andriamanitra isika ry havako
fa tsy hoe zavatra tsotra kory ny lalana ny diavina, lalana ny diavina ny filazantsary. Olona maro no naharitra namoy ny ay tamin'ny filazantsary. Zao moa tsika rehefa ko malala kristianina ny firenena fa indraindray everitsika ho toy ny mandeha ho azy, indraindray na de ny miangona ary indraindray tsy ataotsika, indraindray ange everitsika fa toy ny hoe mandeha ho azy le fiainana kristianina, indraindray na ny fahafoizana ary ange tsy ataotsika, fa nisy olona ange nahafoy harena, nahafoy aina, nahafoy vola, nahafoy ray, nahafoy reny, noho ny filazantsara nahatonga atsika ho kristianina. Be dehibe aza tantaran'ny fiangonana, fa anjaratsika zao vanim-potoana ankehitriny zao, anjaratsika zao manahoana ny maha kristianina atsika, vitatsika ve ny vitan'ireo zoko teo aloha 500 taona lasa, 200 taona lasa, na io baiboly fotsiny ihany ary, na nantikana an'io amin'ny teny malagasy fotsiny ihany ary. Tsika moa zao ao anatin'ilay volan'ny teny malagasy, tsy mora nge ny nantikana an'io baiboly amin'ny teny malagasy, ary tsy hoe olona antitra be akory nandika an'io, sanatria hoe tsy hoe aman'inona akory ny antitra, fa tanora kely nge zany David Jones sy Thomas Bevanina zany nge, olona 3 taona, 1 taona nge zany olona zany nitory ny filazantsara teto amintsika. Tanora am'izao andrina antsika zao, iza no andeha hoe mandehana anao mandeha makany Chine ohatra de andeha anadika ao amin'ny teny sinoa ty baiboly ty, fa tanora kely nge zany David Jones sy Thomas Bevanina zany, maty teto nge mivady aman-janaka zany olona zany, ary maty tena teto mihitsy Thomas Bevanina. Zany hoe ity maha kristianina atsika ity de zao tena nisy olona nahafoy aina, nahafoy vola, nahatonga atsika ohatran'izao. Nahoana de marina amintsika ny tenin'ny Paoly, mpitrosa nge isika. Marina ny olona fa miteny manenjika vavahana kristianina, fa satria tsy tena mahafantatra tsara ny tantaran'i Madagasikara, tsy tena mahafantatra tsara, tsy tena mahafantatra tsara koa ny tantaran'izao tontolo zao, fa mitondra ny sotoavina, ny valeur nentin'ny vavahana kristianina teny Madagasikara nge ka tsy hita navanavany, na ny fanoratana ny teny malagasy io, ny fitehirizana an-tsoratra ny kolotsaina sy ny fomba malagasy ray manontolo de ny kristianina no manao zany voalohany. Ny gazety malagasy voalohany nge kristianina, ny tehirizana ny fomba maro isan-karazany be de be de ny kristianina, ny tahiry an'io teny malagasy io ho tahako zao ange de ny fiangonana, ny tsy tokony adinoana. Fa ray moa ny lafiny indraindray, ny lafiny mety aiza moa no misy zavatra tanteraka tsisikanina, fa indraindray moa dia lafiny tsy mety arisy ary no hita, fa indraindray dia adino fa zava-dehibe mihitsy ny ezaka nataon'ny fiangonana, ny mpitoro ny filazantsara teo amin'ny lafiny fanorenana sekoly io, fa ny hopitaly io, ny toeram-pivavahana maro isan-karazany, fanabeazana, tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany, ny université voalohany teto Madagasikara protestanta daholo nge tontan'izany, katolika nge zany eto Madagasikara ny fiangonana, ny ezaka ataon'ny fiangonana katolika nge mandraka ty ny androana ankizy fihetsy no efa nandalo tam'izany, na ho an'ny protestanta na ho an'ny katolika. De teny zany tsy hoe miady varotra mba miady varotra amin'ny toerana tokony ametrahana ny fiangonana sanatria ny baba, tsy miady varotra am'izany loatra, fa te hitady kosa hoe fankasitrahana avy amin'ny fiarahamonina, hoe nisy ezaka, nisy olona namoy aina, na malagasy io na vahiny io ka nahatonga atsika ohatr'izao. Marina fa mbola ohatr'izao atsika, fa efa nisy ary zany mbola ohatr'izao atsika, raha afaka malala nde mba hanapaharetany, nde mba hiezaka araka ty 120 ty manao hoe andeha mba haritra, andeha mba hotoriana ny filazantsara, andeha mba hafoy amin'ny fitoriana ny filazantsara, hafoy fotoana, hafoy vola, tsy menimenina, tsy taraina, fa hiezaka manao zay mety ho tandrify tahaka ny nataon'ny olona teo aloha ihany. Mivavaka ary sika, tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny ahatserovanay ny halehiben'ny famindramponao ny tanindrazanay, misaotra noho ny amin'ireo mpitory ny filazantsara izay nitety tany ka nahatonga anay ho mpino, misaotra noho ny fahafoizan'ireo zokinay ara-panahy, ny fahafoizan'ny fiangonana, misaotra noho ny fahatsapahanay ny fitiavanao anatin'ny fiangonana, fa na dia malemy azy izahay de tsapanay fa miasa ianao ka mahatonga anay ho kristianina tahaka zao. Misaotra noho ny amin'ny nanomezanao anay any Madagasikara izay foinao hiadananay sy hiasanay ary iombonanay
amin'ny fiainana andavanandro. De mivavak'izay tompo amin'ny fiangonanao, hiezaka amin'ny fitokiana amin'ny filazantsara. Vavak'izay ho an'ny mpino kristianina mba tsy ho variana, mba tsy hifanometsiny na hifanjana na hifampitsara, fa miandry azy ny tany ama-monina, miandry anay ny tany ama-monina amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Dia mivavak'izay tompo ho anay mpino mba hanapaharetana amin'ny filazantsara, amin'ny fitoriana filazantsara, mba kristianina haritra amin'izany asa niantsoana ho anao zany ny fiangonana. Dia ankehitriny tompo dia mitehirizana mba ho filazantsara velona rahateo koa zahay, ary hahavita ny asa izay iantsonao. De hanapaka aminay tsirairay avy ny fiadanao. Misaotra noho ny amin'izay nomenao anay tamin'ity herinandro nifaranay ity a. Misaotra noho ny fitahiana, misaotra Jesoa noho ny fahasalamana, misaotra noho ny famindram-po izay ataonao aminay isanandro. De tahio ny fiainanay manomboka izao herinandro vaovao rahateo zao indray. Nanao Jesoa. Amen.